Timoty faharoa toko fahatelo de ny andininy voalohany. Fa aoka ho fantatrao koa izao fa any amparany any de hisy andro mahory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy na manao blasphemie, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, grina, mpiebebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny, ireny koa dia halaviro. Jereo tsara le amin'ny andininy faharoa tapany farany io hoe tsy misaotra, tsy manaja izay masina. Ry havana, iza moa ny masina? Ny masina dia efa fantatsika fa eto ambony tany eto aloha misy ny atao hoe fanandratana olo masina, ary tsika aloha tsy hiditra lalina amin'izay, ary tsika koa tsy hiditra lalina amin'le hoe ny Andriamanitra zay antsoin'ny mpanao mazika hoe mila omena rakitra misimisy ny masina fa raha tsy zany de tsy mivoaka ny fahagagana. Tsika koa tsy miditra lalina amin'ny resaka fanompoantsampy hoe resaka hoe zavatra masina io, zao io, fa ny zavatra tena tiako ambara aminao de zao hoe ny masina ambara amin'ny baiboly de ny Andriamanitra telo izay iray, trinité zany. Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Zany hoe Jehovah Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany ary ny fanahy masina. Reo zany no tena hoe masina lazain'ny baiboly. De voalaza amin'ny baiboly teo hoe misy ireo tsy manaja izay masina, tsy manaja izay masina, tsy manaja an'Andriamanitra, tsy manaja ny Jesosy, tsy manaja ny fanahy masina. Ary misy mihitsy aza rehefa tena tafalatsaka anatin'ilay tsy fanajana ny fanahy masina ny olona, manao zay mampalahelo amin'ny fanahy masina, de hoe Jesosy manao hoe zay rehetra miteny ratsy ny anarako izy Jesosy manao tsinotsinona ny zanak'olona de mbola azo famelan-keloka izy. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa de tsy azo famelan-keloka izy na amin'izao fiainana ankehitriny zao na amin'ny tontolo avy. Zay zany no mahasarobidy an'le hoe ilaina ny manaja zay masina, ilaina manaja an'Andriamanitra. Hiditra ao amin'ny tranon'Andriamanitra hivavaka ianao, manaja an'Andriamanitra, vonoy ny telefôniny, aza miantso olona ao an-tranon'Andriamanitra, aza mihinan-kanina ao an-tranon'Andriamanitra, satria fitoerana masina io. Zay lazainy ny tenin'Andriamanitra ny mpitoroteny toko 5:1 zay milaza manao hoe tandremo izy izy ny tongotrao raha miditra ao an-tranon'Andriamanitra ianao, ary aoka ny fonao vonina iaino, aoka ianao vonina iaino, tandremo izy ny tongotrao. Zany hoe matoa Andriamanitra miteny hoe tandremo ny tongotrao raha miditra ao an-tranon'Andriamanitra ianao, raha mankao an-tranon'Andriamanitra, dikan'izany hoe fitoerana masina io, lieu saint ozy ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny dikateny King James na dikateny version hafa zany. De zao ny zavatra tiako ambara aminao hoe le masina tiana ambara eto zany de reo Andriamanitra telo zay iray ireo. Lazain'ny baiboly fa io Andriamanitra io de tsy vitany hoe masina fa masina intelo. Ao amin'ny Apokalipsy toko 4, Apokalipsy toko 4 andininy fahavalo de zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voasoratra. Ary rehefa nandreny boky izy zava-manan'aina 4 sy ny olona 420 de niankohaka teo anatreny zanak'ondry sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didika azo manitra izy de nivavaka nataon'ireo olo-masina. Eo amin'ny ndraso famatika ny andiny soratra masina. Apokalipsy toko 4 andininy fahavalo. Io zany tena mahalaza azy tsara, andininy fahavalo. Ary ny zava-manan'aina 4 samy manana elatra enina avy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny, ary tsy mitsahatra andro manalina izy manao hoe masina, masina, masina ny tompo Andriamanitra tsy to, ilay taloha sy ankehitriny ary ny ho avy. Zany hoe io Andriamanitra io zany de hoe masina à la puissance 3, tsy hoe masina au carré fa raha masina au carré izy de hoe masina fa masina intelo mihitsy à la puissance 3 ozy ny mpahay matematika.
tena masina zany ary io anjelin'Andriamanitra io ry havana rehefa eo amin'ny manodidina seza fiandrian'Andriamanitra de tena takonany mihitsy ny tarehany tavany satria masina loatra Andriamanitra, masina loatra Andriamanitra. Ary izay raha mahita ny sarina kérubim ianao any amin'ireny le boky zay soratan'olona ataon'olona sary reny miaraka amin'ny fiaran'ny fanikena de misy anjely anankiroa eo kérubim manatrika tsara an'ilay fiaran'ny fanikena de tena sarona ny tarehany satria masina Andriamanitra. De lazainy ihany koa amin'ny Isaia toko fahenina de ny 7 de mbola lazainy jereo nge efa hatrany amin'ny andron'ny Isaia 7 taona talohan'ny Jesosy Kristy, niaina 7 taona talohan'i Jesosy Kristy, 700 taona zafady, 700 taona talohan'i Jesosy Kristy de nanambara ihany koa fa nahita izy koa de nahita fahitana tao amin'ny tempoly. Ary rehefa nahita fahitana moa izy de ny zavatra tena nambarany tao de ozy izy manao hoe masina 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 Jehovah Andriamanitra tsy to enika ny voninany ny tany rehetra. Amin'ny Isaia toko fahenina 7 misy an'izay teny zay. Ka raha masina toy izany ary Andriamanitra, raha masina toy izany ary le Andriamanitra telo zay ray zay ivavahantsika ry havana. Nahoana moa tsika no tsy anam-pamasinana? Baiboly de miteny any Petera 1 toko 1 any laza ny tenin'Andriamanitra sy any amin'ny Levitikosi toko 1 hoe aoka ho masina ianareo izy satria masina aho. Aoka ho masina ianareo satria masina aho. Donc jerevantsika kely zay andiny soratra masina zay. Levitikosi toko 1 amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika ny tenin'Andriamanitra. Fa izao no Jehovah Andriamanitra reo dia manamasina ny tenanareo ka de ho masina ianareo satria masina aho. Ary aza mandoto ny tenanareo na amin'izay zavatra mandady na mikisaka amin'ny tany. Aoka ho masina ianareo ka de ho masina ianareo satria masina aho. Io resaka famasinana io ry havana amin'izao vaninandro iainantsika zao de tena hoe mahagaga mihitsy le izy fa maro ny olona na de miditra mpiangonana zao amin'le fitoerana masina de tsy manao fitafiana masina, fitafiana mitanjatanjaka, fitafiana mampiseho fotonono, mampiseho ny tena mivoaboatra, manao akanjo justokoro, manao mini jupe azy ny sasany nefa ao an-tranon'Andriamanitra, ao amin'ny fitoerana masina. De veo rehefa mipetraka de takomana poketra, na rehefa mipetraka manadivy amin'ny pastera de sotosotomina, kiratsy tsy naikena izy tiako sotosotomina. Zany zava-misy ao am-piangonana de manjary lasa tsy manana fahamasinana ao am-potsiny zany ny olona, ny lehilahy zay tonga ao am-piangonana satria variana mijery an'le vehivavy de lasa mijangajanga-po. Zay mahatonga an' Jesosy rehefa nentin' Jesosy lavidavitra kokoa zany le fahamasinam-piainana de tsy zay rehetra ety ivelany fotsiny ihany koa fa ny ao anaty koa tandremo fa mifameno reo anankiroa reo. Tsy zay rehetra ety ivelany hoe masina tsara eny ety ivelany fa ny ao anaty tsy normal. Fa Jesosy koa de nampianatra manao zay rehetra mijery vehivavy izy ka ila azy ao am-pony de efa nijangajanga tao am-pony sady. Zany hoe mijery an'le vehivavy izy zay no mahatonga zay masaro-pady an'le hoe mila manao akanjo masina, mila manao akanjo normal tsara, mila manome voninahitr'Andriamanitra fitafy rehefa miditra am-piangonana satria lasa mampijangajanga olona, mampanota olona ianao de everinao nge mieloko ao am'zany zavatra zany fa tena meloko eo anatrehan'Andriamanitra ianao, diso eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy mahazo ninona. Lany andro, lany fotoana mivavaka satria inona ary ny alianao ny mpiangonana moa ve tsy hitady an'Andriamanitra nefa ianao aza mampijangajanga olona, tsy normal mihitsy zany raha hoe handray valibavaka am'izany ianao. Ary eo ihany koa tsy ny vehivavy ihany fa misy koa ny lehilahy ny antony atongavany any am-piangonana de hoe mba hitady sipa. Ary misy hirahiran'izao tontolo zao ry havana zay tena tsy ao mihitsy satria mampirisika ny olona hoe misy hira zay moa de henoko mihitsy hoe hitako ianao izy tamin'ny tsika nianatra sekoly alady tao izy ny aonantsika voalohany. Zany hoe niantony ianarana sekoly alady zany niantony anaovana skoty, niantony anaovana mpanazava, mpitiry de mba
ny antony anaovana choral, ny antony anaovana toko-didera de mba ifampitady sipa na hitady sila-panahy. Zava-do zany tena zavatra mamoa faty zany ry havana. Ka raha tratran'izany ianao, mbola tsy tara ianao am'ty androany ty raha miova. Mbola tsy tara ianao raha miova. Raha ohatra ka anisan'ireo olona tsy manam-pamasinana ary ianao ihany koa mety manafina amin'ny ray aman-dreninao ny amin'ny zavatra ataonao ohatra mety ihany koa amin'ny fiteny tsy masina. Hafa ny zavatra teny hafa ny zavatra ataonao any ambadika, mampiaraka amin'ny sipanao any ianao de ao an-trano no nefa mandainga amin'ny ray aman-dreninao. Za tary am'le namako ohatran'izao nefa ianao avy nampiaraka aminy. Za avy niaraka amin'ny namako nefa ianao avy niaraka tamin'ny sipanao. De misy koa ny mpivady mifamitaka. Zay koa moa de efa tsy fahamasinana raha vata fa latsaka anaty fijangajangana. Efa tsy ao tsony le fahamasinana, tsy ao le fanajana an'le vady sy le tokantrano, le vady aman-janaka. De zavatra takian'Andriamanitra amintsika zany de ilaina masina anatiny sy ivelany. Aiza ny andiny soratra masina milaza an'izay ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 7 dia eno ene ny tenin'ny Paoly apôstôly mahakasika an'izay Tesalonianina voalohany vakitsika vetivety zay mba ifampahirezana. Aleo sy nandiny soratra masina mihitsy ty raha ty fa manjary sao de lazainao fa hoe ny teniko no toriko eto. Raha vao ny teniko mantsy no toriko eto de milasa tafitoiny ianao. Fa raha ny ten'Andriamanitra de azoko antoka fa voahitsy ianao ary tena anova tanteraka mihitsy ny tantara ny fiainanao. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 de vakitsika manomboka amin'ny 7 zao mivaky ny teny. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny ahamasina anareo tanteraka ka mivavaka amin'Andriamanitra mba arovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo. De ahoana ny toyiny? Tsy anan-tsiny amin'ny fihevian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana iny izy ahamasina anareo tanteraka. Zay zany ny fanirian'ny mpanompon'Andriamanitra mba ho masina tanteraka ivelany sy anatiny. Zany hoe masina anaty sy ivelany zany tena hoe tanteraka. Tena hoe tsisy tsiny mihitsy. Raha ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy tena tsisy tsiny ianao. Tena hoe tsisy zavatra mbola manamelomeloka. Fa tena hoe miaina amin'ny fiainam-pamasinana na amin'ny fiteny, na amin'ny fitondran-teny, na amin'ny fitafy, ny amin'ny zavatra hoanina, ny amin'ny zavatra sotroina, masina tanteraka. Zary avana nisy fotoana efa nalain'izay olona zay fakapanahy le nandeha tany amin'ny fanasana de misy divay kasté alazainy zareo hoe tena tsara kasté. De zao teny tampoka izy manao hoe nga ianao tsy mba hanandrana kely izy io nge rahan'i Jesosy tsika zany rehefa mandray fanasana ny olona zany rehefa mandray fanasana tompo de misotro divay fa kely. Ianao ve de tsy mba hisotro izy azafady tsy misotro an'ireny tsika ray aman-dreny satria tsy azotsika atao tsony andeha hisotro amin'ny kapokon'ny devoly sy hisotro amin'ny kapokon'ny tompo. Tsy azo afangaro aloha. Rehefa an'ny tompo de an'ny tompo fa rehefa an'ny devoly de an'ny devoly. Zay zany le famasinana voatokana tanteraka ho an'Andriamanitra. Zany hoe misy consécration mihitsy zany, fanokanana voatokana tanteraka ho an'Andriamanitra, hamasinana tanteraka ho an'Andriamanitra. Zay zany le définition na famaritana ny famasinana, olona voatokana tanteraka ho an'Andriamanitra. Ny olona taloha rehefa mamasinan'Andriamanitra de misy an'izy ireny nazirita, feno fanamasina hatrany kibon-dreny, tsy mahazo misotro divay, tsy mahazo manapaka volo. De ireny feno fanamasina hatrany kibon-dreny reny de voatokana. Misy koa ny tempoly masina natokana ho amasinina. Fa isika olon'Andriamanitra ihany koa de efa natokana ho an'Andriamanitra mihitsy tsika. Tsy ifangaroaro amin'ny fombafomban'izao tontolo zao sy ny fanao zao tontolo zao fa voatokana ho an'Andriamanitra. Ka zay zany zavatra takian'Andriamanitra amintsika de isika miaina amin'izay famasinana anatiny sy ivelan'izay. Inona ny tombotsoa rehefa manana famasinana ianao? Rehefa manana famasinana ianao, miaina amin'ny famasinana, anananao zay finoana tsy mety tsara velatsy izay de lazain'ny Hébreu toko 12:7-12 hoe miezaho izy mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary famasinana. Fa izay rehetra tsy manam-pamasinana de tsy ahitany tompo. Ny tsy manam-pamasinana ihany tompoko ny tsy ahitan'Andriamanitra, tsy mahazo valim-bavaka.
lany andro lany fotoana fa ny olona manamasy tena de lazainy ten'Andriamanitra hoe mahita an'Andriamanitra ary zay ry havana tena zava-dehibe isika mahita an'Andriamanitra isika mivavaka tsy mandany andro tsika matsapa ny herin'Andriamanitra tsika mahazo ny batisa ny fanamasina itsika ho voavonjy ny fanahy tsika ho tonga any an-danitra zay ny tena zava-dehibe fa kosa ny fampitandremana lehibe zay lazainy eo amin'ny apokalipsy 1:20 ary tsy mba hiditra ao mihitsy izy zay manao lainga na zay tia vetaveta na izay tsy masina fa zay voasoratra ao amin'ny bokin'ny zanak'ondry ihany zay zany lazay ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra ao amin'ny bokin'ny zanak'ondry ihany zany hoe rehefa tsy manam-pamasinana zany ny olona de tsy tafiditra ao an-danitra misy na inona taona na manga feo tahaka n'inona azy ianao mihira tsy tafiditra ny an-danitra ianao ary tena tsy mamehy voninahitran'Andriamanitra ny fiainao na manga feo na mana talenta tahaka n'inona azy ianao na mahay mihira tahaka n'inona azy ianao tsy tafiditra ny lanitra ianao ary na de ataontsika koa aza hoe manao akanjo tsara be ianao manao zipo ohatrany kitro kely masina tsara fa rehefa maloto fo koa ianao tsy masina fo de tsy mahita an'Andriamanitra koa ianao satria sambatra amin'ny madio am-pozy izy fa izy mahita an'Andriamanitra ary lazay ny ten'Andriamanitra ihany koa fa tokony anana an'io fahamasinana mitohy isika Petera 2:7-10 zay zany lazay ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Petera 2:7-10 vakitsika vetivety zay efa 20 minitra sady zay ny lasa fa faraparanantsika am'izay ny afatra Petera 2:7-10 zao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa ho avy taka mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo ary am'izany lanitra de ho levona amin'ny feona tabataba mafy ary ny tenany zavatra rehetra de ho levony ny hafanana mivaivay ary hodorana avokoa ny tany sy ny asa eo aminy koa raha ho levona toy izany zao zavatra rehetra izao de olona tokony anao ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toepana araka an'Andriamanitra fitondrantena masina sy ny toepana araka an'Andriamanitra zany hoe tsy tokony hiena zany le izy fa arakaraky ny fahelan'ny vavahana arakaraky ny andianan'ny fotoana arakaraky ny mahatongotra ny fihevian'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra de tokony ho masina zany le fitondrantena tsy hoe misy an'izany hoe fiainam-panahy amana tsisy an'izany hoe efa lany datiny zany fahamasinana zany efa tsy zao nefa andro modernisme zao nefa andro ny fivoarana nareo tara nareo tsy maraka efa tsy am'izany tsony ny olona am'izao raha ny ara-panahy zany de tsy tokony hisy an'izay fa tokony toetra foana ao amin'ny fahamasinana hoy Petera hoe olona tokony hanao ahoana moa ianareo izy amin'ny fitondrantena masina de farany amaranantsika azy amin'ny apokalipsy 2:20 izay masina izy aoka mbola ia masina zany hoe tsy mijanona eo zany fa miezaka foana ary ny bokin'ny Joda 2:20 de mitarika atsika ho any amin'ny tena lalindalina kokoa ozy ny ten'Andriamanitra hoe ry malala ozy izy ataovy zay andro soanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ataovy zay andro soanareo amin'ny finoanareo masina indrindra de zay ndray ireny fampahirezana menantsika androany mino afa ampandroso ny tenanao ao amin'ny fiainam-pamasinana ianao ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao raha mitory teny ianao eny Kalamanjana de bebaka mifanota raha misy marary metrano tanana de ho sitrana raha ohatra ka misy olona manana olana entinao ambavaka de vany olana satria miainao anatin'ny fahamasinana satria mombanao Andriamanitra satria tsapa hoe ao aminao ny tanan'Andriamanitra satria miaina amin'ny fiainana masina ianao zay zany ny afatra menantsika androany aoka tsy ilozanao mihitsy ny fahamasinana fa ho namanao tiavo ry havana ny fahamasinana Baiboly de miteny manao hoe meza mitady fahamarinana fahamasinana mila fiezahana le izy tsy tongatonga foana io mila fiezahana ary farany zay ambara amintsika zavatra zay hahamasina antsika ihany koa de akoatra ny rany Jesosy akoatra ny fanahy masina arak'izay anarany zay hoe fanahy masina de ny fiainona ny ten'Andriamanitra ihany koa io ihany koa manamasina antsika ry havana de mahasotoa ary miaino ten'Andriamanitra fa reny manadio atsika reny manamboatra atsika reny manefy atsika manamasina ny fiainantsika zay fa dia tain'Andriamanitra ianao asadino ny mizara amin'ny pejy anankitelo na amin'ny groupe telo misy ianao ao amin'ny Facebook ity vidéo toriteny ity mba ahafahan'ny hafa ihany koa miaina amin'izay fiainana masina zay mba ahitany an'Andriamanitra ary asadino ihany koa manindry an'ilay j'aime le mangamanga kely
mba ahafahanao mahita an'ireo vidéo maharaka sy manaraka an'ireo vidéo zay efa nisy teo zay fa dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy ho tahin'Andriamanitra ania ianao sy ny ankonanao veloma tokoa.